Ao anatin'ny dinika izay niarahan'ny mpanelanelana iraisam-pirenena sy ireo nanao sininy sorodalana dia nanamafy ny tokony hisy ireo candidat telo amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny avy amin'ny JK Madagasikara Andriamatoa Boza Julien avy amin'ny antoko UDRC dia nitondra ny fomba fijery manoloana ny fanapahan-kevitra io. Volarivavy Tsirako Tarsan. Tsy azo ekena ny fanankanana nataon'ny vondrona raisam-pirenena ny candidat telo tsy hirotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Io ny nambara ministry ny ranony sady mpitarika amin'ny vondrona UDRC manoloana amin'ny fanambarana samihafa izay nataon'ny sehatra iraisam-pirenena. Ho anti-mpikambana eo anivon'ny gouvernement ity, anjaran'ny malagasy misafidy izay tia mitantana amin'ny firenena. Manana zo hifidy izay olona tiany hitondra azy. Fa tsy sanatria ny olona avy any ivelany indray no hanery hoe tsy maintsy amin'ireto ampahan'olona ireto nareo no mifidy. Ka izahay UDRC dia mananti-tantitra fa tsy azonay ekena mihitsy hoe tsy mahazo milatsaka irakoto sy rabe satria tsy tia ny communauté internationale. An'ireo candidat miretsi-kombakomba amin'ny logika ireo satria matahotra an'ireto candidat anankitelo reto satria tsy azo fenina ny resaka. Matahotra mangovotra ireo candidat ireo tsy ho lany izay nanaovana hetsika sy eroa dia tsotra ny ambarako azy zareo ireo rehefa tsy sa dia aza milatsaka. Nosorita ministry ny rano ihany koa fa tsy tokony harangaranga amin'ny fanasaziana. Mikasika amin'ny fihaonana izay nataon'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny mpanosony ny sorodalana omaly dia nomarian'Andriamatoa Boza Julien fa tsy misolo tena ny vondrona UDRC ny délégation izay notarihan'Andriamatoa Lainiriko Jean.